Raisina vivaliana indray ny aonana amintsika rehetra amin'ity fandarana mafinaritra ity. Isaorantsika Andriamanitra fa tonga amin'ny andro fahaefatra sahady isika ao anatin'izao famelabelarana ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe ny Siansa sa ny Baiboly izao. Amin'ity androany ity dia hianatra lohahevitra anankiray sahady indray isika izay nampitondraina ny lohateny hoe ny arkeolojia sy ny paleontolojia dia manaiky ny fahamarinan'ny Baiboly. Ndao ry roso lalindalina isika ka ho faritatsika ny amin'ny hoe inona moa natao hoe arkeolojia, inona natao hoe paleontolojia. Dia iresaka makasika ny fohy arkeolojika isika mba hahafahantsika mahafantatra lanjan'ny Baiboly. Inona moa natao hoe arkeolojia? Ny teny hoe arkeolojia dia avy amin'ny teny grika anankiroa mitambatra. Ny teny voalohany dia ilay teny grika hoe arkaios. Ny teny hoe arkaios dia miresaka makasika ny zavatra taloha na ancien hozy izy ny teny frantsay. Ny teny faharoa ao anatin'ilay arkeolojia dia le teny hoe logia na logos, avy amin'ny teny grika hoe logos, na fianarana na fikarohana. Zany hoe ny arkeolojia zany raha tambatra ireo teny grika anankiroa ireo dia milaza fianarana ny zavatra navelan'ny olombelona tany aloha mba alalana ny fomba fiainan'izy ireo tany aloha. Zany hoe fantarina zany ny zavatra navelan'ny olombelona tany aloha. Karohana zany ny any ambanin'ny tany any, karohana mety zavatra navelan'izy ireo dia hitantsika hoe zao ny fomba fiainan'izy ireo tany aloha mba ahafahantsika manatsoka lesona ny amin'ny fiainan'ireo olona tany aloha. Ny teny fahaloha dia le teny ataontsika hoe paleontolojia. Ny paleontolojia indray dia avy amin'ny teny grika anankitelo samihafa izy io. Ny anankiray voalohany dia le hoe palaios, ny faharoa ontos ary ny fahatelo logos. Ny voalohany palaios dia miresaka makasika ny zavatra tany aloha na ancien. Ny ontos dia zava-mananaina na vie na être. Ary ny logos moa dia fianarana na fikarohana. Raha tambatra zany le teny hoe paleontolojia dia fianarana makasika ny zava-mananaina nisy teto tany na nisy tany aloha mba halalana ny amin'ny fiainan'ireo zavatra nisy rehetrarehetra tany aloha ireo. Ohatra hoe fianarana makasika ny taolana zany ao anatin'ny paleontolojia zay dia misy branche maro moa zany na ny paleontolojia na ny arkeolojia. Fa ny horesantsika manaraka dia le ataontsika hoe fohy arkeolojika. Ny fohy arkeolojika indray zany dia karohana toerana anankiray dia karohana hoe inona avy nisy tao. Mety misy taolana tao olona efa maty tany aloha tany. Mety misy taolana tao biby mety efa nisy tany aloha tany. Mety misy singan-javatra anankiray ao dia reny zavatra nisy tany aloha reny no anaovana fikarohana manokana. Ary zay ny alalana hoe inona marina ny zavatra nisy teto amin'ity toerana ity. Ny sary hitantsika zany zao dia fohy arkeolojika natao fikarohana zany tamin'ity toerana ity. Ny fohena, ny karohana, ny jerena, ny tadiavana, nalaina tsiraray mihitsy dia nahita taolana. Rehefa nahita taolana dia jerena tsara mihitsy, alaina tsara mihitsy, tsy simbasimbana. Ary dia hoentina any amin'ny laboratoire izy ireny dia anaovana fikarohana hoe inona marina ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany, oviana nisy ity zavatra anankiray ity. Ka ny siantifika zany rehefa nanao fohy arkeolojika dia nisy zavatra anankiroa ngeza be izay nanamarika ny taonjato faharoapolo.
Ka ny zavatra resantsika manaraka eto zany dia ny vokatry ny foy arkéolojika nanaitra indrindra tamin'ny taonjato faharoapolo. Misy anankiroa zany tena manaitra indrindra ary misy fandraisany be dia be amin'ny baiboly ny vokatry ny foy arkéolojika izay nataon'ireo scientifique na manam-pahaizana. Ny voalohany amin'izany dia ilay foy arkéolojika natao tao amin'ny lavaka anankiray atao hoe Qumran. Qumran dia any Palestina any misy azy io. Tamin'ny taona 750 1947 dia nisy mpiandrondry izay niandrondry tamin'ny toerana anankiray. Rehefa niandrondry izy nandritra ny fotoana lava dia very ny ondry anankiray. Rehefa very ny ondry nokarohana adiny ray, adiny roa, adiny telo tsy hita ilay ondry. Rehefa ela ny ela dia naka vato ity mpiandrondry ity ary dia nitoratoraka tamin'ireo grotte na lavabato. Ty lavabato hitantsika ty misy anankiray, ty misy anankiray, ty misy anankiray, lavaka daholo ireo. Ary dia rehefa nitoraka tamin'ireo grotte ireo na tamin'ireo lavaka ireo ilay mpiandrondry dia gaga izy fa ny vato anankiray izay notorahany dia ela vao eniny fa midona amin'ny tany. Ary tamin'izay fotoana izay no nahatonga azy nahatsikaritra fa misy zavatra atao anatin'ireto grotte ireto, fa andao jerena anatin'ireto lavabato reto. Dia nidina tao izy, dia nijery tao izy. Ary rehefa nijery tao izy dia nahita horonany taratasy. Nahita horonany taratasy izy. Ary dia nanantona ny lehibean'ny fokontany, nanantona ny manam-pahefana. Tonga ny scientifique mba hijery an'ireo horonany taratasy ireo. Ary rehefa nijerena ireo horonany taratasy ireo dia hita fa baiboly izy ireo. Baiboly izy ireo. Baiboly izy ireo izay nampiasain'ny olona tany aloha tany fa noho ny fanenjehana dia lasa nandositra ny vatan'olombelona, fa ny taratasy kosa dia nampirimina tao anatin'izany grotte izany. Nampirimina tao anatin'izany grotte izany ny horonany taratasy. Ary ireo horonany taratasy ireo dia voalazany manam-pahaizana, voalazany scientifique fa amin'ny teny hébreu ny sasany, amin'ny teny arameana ny sasany, amin'ny teny grika ny sasany, ary baiboly mihitsy izy ireo. Ny boky ny Isaia mpaminany ohatra dia tena feno mihitsy tao anatin'io, complet zany. Ny boky hafa dia nisy horonany taratasy nirakitra ny boky hafa. Ka ity foy arkéolojika hita tao Qumran ity zany dia mana-profo amintsika rehetra fa marina ny baiboly. Satria voatahiry nandritry ny 2 taona mahery tao anaty lavaka tao ireo boky ireo. Io ny mana-profo amintsika fa ity baiboly ampiasaintsika ankehitriny ity dia voatahiry nandritry ny taonjato maro ary marina izany baiboly izany. Koa ny foy arkéolojika voalohany izay nalaza indrindra zany tamin'ny taonjato faharoapolo dia ny fahitana fa marina ny baiboly ary tsy anganoangano ny baiboly. Soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ny baiboly ary notahirizin'Andriamanitra izany baiboly izany. Ny teboka faharoa, ny foy arkéolojika faharoa izay nanaitra n'izao tontolo izao tamin'ny taonjato faharoapolo dia ny fahitana indray ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora. Tantarain'ny baiboly mantsy io tanàna anankiray io izay nonenan'ny lota menakavy. Ary be dia be amin'ny scientifique no manasokajy azy ho anganoangano, manasokajy azy ho zavatra namboamboarina. Satria nandritry ny taona maro dia niezaka ny scientifique hitady hoe aiza marina ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora. Aiza ho aiza ao amin'ny tantarany misy azy. Ary karohana ny boky tantara
dia tsy misy manambara ny na dia iray azy mahakasika ny tanànany Sodoma sy Gomora. Nanaitra nefa dia izao, rehefa nanao foy arkéolôjika teo akaiky ny ranomasina maty ireo siantifika arkéologue tamin'izany fotoana izany, tamin'ity taonjato faharoapolo ity, dia nanao fikarohana izy ireo, nanao fikarohana naharitra izy ireo, dia nahita fa any ambanin'ny tany lalany dia misy vovoka ohatrany fotsifotsy, ohatrany vovoka fotsifotsy, dia mbola nadina ihany, dia noentina tany amin'ny laboratoire ny vovoka. Rehefa nijerena akaiky dia vao marina fa endrika tanàna may ireo vovoka fotsifotsy ireo, vovoka solfara ireo vovoka fotsifotsy ireo, ary dia nokarohana hatrany ambany rehetrarehetrany, ary dia nahitana fa tanàna efa rava tokoa ity ao ambany tany, voarakitry ny tany na voarakitry ny ela ity. Ary zay no manaprofo fa tena nisy tokoa ny tanànany Sodoma sy Gomora. Lay foy arkéolôjika faharoa zany dia manaprofo fa tena nisy ny tanànany Sodoma sy Gomora. Tsy tanàna namboamboarina, tsy tantara namboamboarina ny tantara ao amin'ny Baiboly, fa tantara tena nisy ny tanànany Sodoma sy Gomora. Lota menakavy tamin'izany fotoana izany dia nifidy an'ity tanàna lemaka ity, izay akaiky rano ary mahavokatra izany tanàna izany. Fa nampalahelo tamin'izany fotoana izany ry hava-malala, dia naniry tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora mangahazo, ny vary, ny katsaka, vokatra daholo zany tao amin'io tanàna io. Fa vokatra tao ihany koa ny fahotana. Ary lazainy Baiboly mazava tsara fa ny fahotana tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora dia efa hiteka ny lanitra ozy izy, ny faharatsiana sy ny faharavana teo amin'io tanàna io. Ary dia tapa-kevitra Andriamanitra fa handrava ny tanànany Sodoma sy Gomora. Zao anefa tsy fanaon'Andriamanitra ny mamely tampoka, tsy fanaon'Andriamanitra ny mandefa loza tampoka, fa mialohany anaovana zavatra anankiray Andriamanitra dia tsy maintsy mampahafantatra ny mpanompony. Ary dia nilaza tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa tsy maintsy handrava ny tanànany Sodoma sy Gomora. Mialohany handravan'Andriamanitra ny tanànany Ninive dia nandefa ny Jona koa Andriamanitra. Fanaon'Andriamanitra mihitsy ny mampandray ny mpanompony aloha, mialohany handrava ny tanàna anankiray. Ka dia indro rehefa naheno an'izany Lota menakavy dia niala ny tanànany Sodoma sy Gomora izy ireo, satria naniraka anjely mihitsy Andriamanitra hanala azy ireo tao. Ny anjely anankiray eny aloha, ny anjely anankiray eny arina, taridalana ny anankiray manesy avy ao arina, ary dia niala ny tanànany Sodoma sy Gomora. Lota menakavy tamin'izany fotoana izany. Tsy afaka nivimbina na inona, tsy afaka nitondra entam-be, fa izay mba zaka kely ihany no nentina tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandeha izy ireo, mety niaka-piakarana, mety nidim-pidina, mety nandeha lavitra, mety napakatra pataloha, fa efa kely sisa dia tonga any amin'ny toerana azo andosirana. Dia indro nitodika tampoka vadiny Lota. Fihetsika tsy dia manahoana loatra ilay hoe nitodika eo ivohany, kanefa maneho fa ny fony vadiny Lota dia mbola ao amin'ny tanànany Sodoma sy Gomora. Ny fony vadiny Lota dia mbola ao amin'io tanàna maminy izay feno fahotana io. Ary dia lasa vongatsira vadiny Lota tamin'izay fotoana izay. Ry hava-malala, tanàna Sodoma dia afo solfarany nandravan'Andriamanitra azy. Tamin'ny andron'ny Benoa dia rano no nanapitehan'Andriamanitra ny tanàna, fa amin'ny andro farany kosa dia ny fiavian Jesosy eny amin'ny raho an-lanitra no amarana ny tantarany tany. Tsy maintsy miomana isika, ary tsy maintsy manomana ny fianakavianao ianao ho amin'izany fiaviana be voninahitra izany.
aza manao tahaka ny vadiny Lota. Ny fo mbola ao amin'io tanàna io ihany, mbola eto amin'ity tany fandalovany ity ihany, fa aoka hanomana ny fo fanahy fianakaviana ho amin'izany fiaviana be voninahitra, dia ny fiavian Jesosy eny amin'ny rao any lanitra izany. Ry ao malala, manao antso aminao Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny anomananao ny fianakavianao, ny anomananao ny fiainanao, ny anomananao ny mombamombanao, tahaka ny nanomana ny Lota ny fianakaviany hiala ny tanànan'ny Sodoma, dia aoka hiomana ianao, fa tsy maintsy hiala eto amin'ity toerana ity, hiandry ny fiavian Jesosy eny amin'ny rao any lanitra. Amin'ny alalan'izao fandaharan'izao, dia iriko loatra raha andray fanapahan-kevitra lalina ianao, anomana ny fianakavianao, anomana ny fiainanao ho amin'izany fiaviana be voninahitra, dia ny fiavian Jesosy eny amin'ny rao any lanitra izany. Hivavaka ho an'ny fanapahan-kevitra izay noraisitsika isika, ka eo amin'ny toerana misy anao ihany dia hanondrika ny lohantsika isika mba hivavaka. Jehovah Rainaina Andro, misaotra noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Ny anaranay fa ny fo arkeolojika izay nalaza indrindra tamin'ny taonjato faha-roapolo, dia ny fahitana n'ireo horonan-taratasy tao amin'ny lavaka tao Qumranina. Izany dia manamafy fa marina ny Baiboly, tehirizinao ny Baiboly ary soratra masina natao anitsy ny fiainanay ny Baiboly. Ny foy arkeolojika faharoa dia nahitana indray ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora, izay tanàna tena nisy ohatra ho anay amin'izao andro farany izao. Tahaka ny nelan'ny Lota menakavy tao amin'io tanàna io, dia irinao koa raha tsy iraikitra eto amin'ity tanàna misy anay ity ny fonay, fa hanomana ny fiainanay, hanomana ny fianakavianay ho amin'izany fiaviana be voninahitra, dia ny fiavianao tsy ho ela intsony eny amin'ny rao any lanitra izany izay tsy raray avy. Raiso ny fanoratenanay Tompo, ary manjaka ao anatin'ny fiainanay, fa tonononay, angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.